Miarabantsika rehetra manaraka ny fotoanantsika isan-kerinandro ny tenako amin'izao fotoana izao. Androany sika dia resaka ny tontolo eny ambanivohitra eny izay efa noresahako ary efa nolazaiko tao anatin'ny fotoanany tsy mahaleo sampona fa tsy misy herinaratra moa eny ambanivohitra eny ary nanety andrenivohitra azy dia misy faritra maro izay tsy mahazo an'izany herinaratra izany. Na ireo manana herinaratra aza moa dia zara raha manana ary zara raha omenana izany. Tao anatin'ny toerana izay nalehanay ka niresanay fa isy angovo azo avozana, azo trandrahana omena ireny faritra ireny dia mijanona ho resaka fotsiny izany ary mijanona ho fampanantenana fa tsy mbola misy aloha hatreto ny herinaratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Noho izany dia resaka fambolena no ho resantsika amin'ity anio ity. Manana tany be velarana isika eto Madagasikara. Betsaka amin'ireo teratany vahiny no mitsiriritra n'izany tantsika izany. Tamin'ny diako farany teo zao tany Japon dia nangataka ry zareo betsaka ny zavatra nangatahany. Tao anatin'izany no hoe mba omeo volamena izahay, mba omeo bois de rose izahay, mba omeo manao miminy Japonais. Za moa dia milaza tamin'izy ireo ary milaza aminareo ihany koa fa efa nomeko izy ireo ary mbola omeko izy ireo. Saingy izao misy fifanarahana, misy contrat izay tsy fantatrareo afa-tsy ny tenako ihany dia ilay olona eo anilako. Izahay roa ihany no mahafantatra an'izany. Betsaka amin'ireo olona izay eny ambanivohitra no midongy ary misisika mihitsy. Misy ny sasany miziriziry amin'ny heviny hijanona ty andrenivohitra ty. Izahay anefa dia efa niteny fa makanesa aloha any ambanivohitra mba miaritra ny dahalo any ambanivohitra any, mba miaritra ny fangalaran'izy ireo ny omby ary mba miaritra ny fandoran'ireo dahalo ireo ny tanàna. Makanesa aloha any kanefa dia misisika izy ireo miakatra ety andrenivohitra. Io dahalo io moa izay efa lazaina ihany koa fa tena tsy vitanay velively ny nanafoana azy sy ny hoe nampiena ny asan-dahalo. Tena tsy vitanay ary nentinay nilazana ihany koa fa tsy ampy velively raha zay 5 taona entina hiatrehana an'izany. Ary zany ara no ilazana ianareo fa tsy maintsy ihany koa anaovanay fitokanana foto-drafitrasa maro isan-karazany entina ilazana fa nahavita izahay. Ary ao anatin'ny fitokanana ireny foto-drafitrasa ireny tsy maintsy miantso artista izahay ampifalifaliana anareo anomananay ny ho avy satria mbola tsy fantatra ny ho avy. Ary eto koa moa izahay dia milaza fa tsy maintsy ataonay ny mitety an'izao tontolo izao, mitety an'ireo firenena maro isan-karazany, na tsy misy resaka horesahana zany, na tsy misy zavatra hodiniana zany, dia tsy maintsy izahay mandeha mitety an'izao tontolo izao satria tsisy mahalala zay avoaka ny mpitso. Mety ho afaka 20 taona izahay vao hiala eto, mety afaka 5 taona izahay dia tsy ho eto tsony. Kanefa dia mezaka izahay ny milaza aminareo fa tokony mbola hoeto izahay ary tokony mbola omenareo fotoana maharitra izahay ahafahanay mampihena tsikelikely ny zavatra maro izay mampitaraina anareo. Miresaka fambolena moa isika ao anatin'ny resadresaka izay fanaovantsika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tsy maintsy resantsika ihany ny vidim-bary satria dia matoa isika
aporisiana amboly dia mba hafahantsika misitraka, mba hafahantsika mihinana izany ny vary zay foto-tsakafotsika. Betsaka aminareo ny manao resaka maro amin'io resaka vidin'ny kapoaka ny vary io. Ny tenako izay lazaiko aminareo fa tsy mahafantatra velively ary tena tsy fantatro. Tena za tena miteny anareo fa tena tsy mbola mahafantatra an'izany aho hoe ohatrinona marina moa ny kapoaka ny vary eny an-tsena. Ary na ireo olona manodidina ahy aza dia tsy mahafantatra velively an'izany kapoaka ny vary eny an-tsena izany. Satria moa dia tsy midina eny an-tsena izy ireo ary tsy manjifa ny vary eto Madagasikara akory izy ireo, ka tsy mahafantatra an'izany izy ireo. Zaza dia te ilaza aminareo hoe raha mba afaka manao commentaire ianareo miresaka ny vidim-bary ianareo dia resao teneny hoe ohatrinona ny vidim-bary any aminareo any. Hay ve ka arivo ariary latsaka kely fotsiny ny kapoaka ny vary eny an-tsena. Zao aho zao vao mahafantatra an'izany ary amin'izao fotoana izao ny tenako zay vao mahalala an'izany. Nareo anefa mikaikaika ary milaza fa miferitrainao mihitsy amin'ny vidin'ny vary eny an-tsena. Za nefa milaza aminareo fa tsy mahamaika raha zay vidin'ny vary eny an-tsena eny. Tsy mahamaika zany. Ny taona 2024 zany zao no mahamaika atsika amin'izao fotoana izao. Ny fiomanana, ny fiatrehana an'izany, zany zao no mahamaika atsika amin'izao fotoana izao. Ka na ho tafakatra ohatrinona na hidina ohatrinona tsy anyloha zao no mahamaika atsika. Zaza te hiteny aminareo hoe raha omenareo 5 taona aho, raha ampianareo ny taona izay ahafahako mitantana anareo, dia ilaza aminareo amin'izay fotoana izay hoe tsy oely fa ao anatin'ny 3 volana monja dia ahakatritsika ho 3 arivo ariary, ho 2 arivo ariary ny kapoaka ny vary eny an-tsena. Zany fanerintsika zany amin'izao fotoana izao. Ary efa mandeha tsikelikely, efa nilaza anareo an'izay ny tenako fa mandeha tsikelikely, ho avy ny cyclone, ho avy ny rivo-doza, tsy maintsy mitombo tsikelikely. Zay moa zavatra efa napetrako ary efa nilazaiko hoe tsy afaka tonga dia manao zavatra ngeza isika fa tsy maintsy mandeha tsikelikely. Zay vao tonga any amin'ny zavatra lehibe sy any amin'ny zavatra ngeza. Ka tafiditra ao anatin'izany ny fampakarana tsikelikely ny vidin'ny vary eny an-tsena eny. Izay resaka eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny resaka vidin'ny vary izay no niniko no resahana tamin'ity anio ity. Amin'ny manaraka isika dia resaka lohahevitra vaovao indray. Resaka aminareo ny fomba anamboarana arbre de Noël. Resaka aminareo ihany koa ny fomba fanamboarana dadabe Noely. Zany tena mila resahana aminareo zany satria dia ilainy zany. Izay indray no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny tsy mahaleo sampona manaraka indray iresahantsika lohahevitra vaovao indray amin'izay fotoana izay ko dia mirasoa antsika rehetrarehetra amin'izay zavatra rehetra tanterahantsika.